NGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ni Vaovao. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Sarotra ny amerina indray ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina raha tsy misy ny vahaolana matotra arosony ny fitondram-panjakana. Ny tranga misy izay tsy mianona fotsiny amin'ny fakanan-keriny sy ny fandrobahana fa mihitatra hatramin'ny famonoan'olona sy ny apobiana. Fomba telo no anatanterana ny fanavaozana tanteraka ny elisy-pifidianana eto Madagasikara manomboka ny volana oktobra ho avy izao araka ny fanazavany eo anivon'ny voamera maloetena misana ny fifidianana. Ahina ny iverenan'ny fifandonana indray eo amin'ny fiangonan'i Jesosy mamonjy Rampitso. Antony niziriziry ary nilazany tsy anakatra amin'ny farany ireo mpitsipaka ny valim-pifidianana. Andaniny kosa nanamafy ny prefet fa tsy hisy ny fifidianana averina efa manangasanga ny fisamborana. Vitsy ny olombelona mahatratra ny fahazatotaonany. Isan'ny mankalaza izay tsy ngeritaona nahaterahana izay raha faly manana bebe izay monina amina toerana fitaizana zokiolona iray eny Ambatoroka. Hizara ny fiampianany sy ny tsiambaratelo maha-ela velona azy atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, antota taratasy sokajiana ho top secret maro no tratra tao amin'ny trano fonenan'i Donald Trump ho ny FBI izay nanatanteraka ny fizavana. Manoloana izany, milaza ny fitsarana any an-toerana fa isan'ny mety anenjehana azy amin'izao trangan-javatra izao ny tsy fanajana ny loi américaine sur l'opposition. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Malotra ny araba tompolasy sy tompoko vavy amin'ity aliny sabotsy fahatelo ambin'ny folo aogositra ity tonga soa indray. Eto anivo ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao. Sakobarazana tompolasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity sarotra ny amerina indray ny filaminana enivo ny fiarahamonina raha tsy misy ny vahaolana matotra aroso ny mpitondra fandrakana. Ny tranga misy amin'izao fotoana izao izay tsy mionona amin'ny fakana fananana fotsiny sy ny fandrobana fa mitatra ihany koa amin'ny famonoana olona sy ny abibiana maro samihafa. Ndeha rahantsika ny mahatonda soratra Gaëtan Andriatsilafo. Mampametra-panontaniana ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Mbola misy ve ny fanajana ny aina, ny fandalana ny fihavanana, ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina, ary indrindra ny fatahorana an'Andriamanitra. Raha ny hita, tranga tsy miseho amin'ny fiainana andavanandro ny mponina no mitranga. Miaina ny fanendahana, sitomahery, alaboty sy ny vakitrano, ary ny fisolokiana isan-karazany ny andrenivohitra. Miorooro noho ny asan-dahalo, fanafiana amin'irony fitaovam-piadiana mahery vaika, fakanan-keriny ary famonoana olona ny tontolo ambanivohitra. Zary lasa fiainana andavanandro ny mponina ny ratsy, ny tahotra sy ny tebiteby, na andro na alina. Raha nahazo vana ny fakanan-keriny sy ny fanaovana takalonaina teo aloha, ny von'olona feno abibiana indray no miha-mahazo vahana tatoato. Isan'izany ohatra ny tao-akazobe, ny tao-kely lalina ifalandiana, ary ny faraika amby folo ny volana aogositra lasa teo, ny tranga izay nafatesana olona misa folo, tao-tsapoka, komuna Yaboazo, distrika ny faravangana, faritra Atsimo-Atsinanana. Sanatria ve tsy mahazaka ny vidim-piainana ka mivary lavo amin'ny asa ratsy ny mponina? Tsy hita intsony izay atao ka mifamono am-pitoerana toy ny valalana tiarony. Raha anona tokoa mantsy ny vatana, mivezivezy ny fanahy. Na izany aza, hiafara amin'ny famonoana feno abibiana tahaka izany ve? Nakaiza ny fanahy maha-olona manoloana izany rehetra izany? Ankoatra ny amafy ny fiainana, antony maro no mahatonga ireo famonoana ireo. Anatin'izany ohatra ny lonilony noho ny ady tany, ady lova, ady fananana, fialonana, fandraisana zava-matomelona sy ny fisotroana, sy ny maro hafa. Raha idirana lalina, misy ary tsikaritry ny mponina ihany koa ny fampiarana amin'ny tanila ny lalàna. Tsy hiaran'ny sazy izay manambola sy mahita lalàna ambanin'ny tany, mandalo sy miserana ihany any am-ponja, any ka mamerokeloka indray, aoriny ny ratsy nataony. Manao valifaty. Azo everana ihany koa ny lafin'ny politika raha idirana lalina kokoa hatrany. Toa misy afatra tian'ny mponina ampitaina amin'ny mpitondra, ahafahan'izy ireo mandray fepetra ao anatin'ny fotoana fohy,
mahakasika ny olana ara-tsosialy iainan'izy ireo. Azo averina ho antony ireo tranga tsy fahitany anivon'ny fiarahamonina avokoa ireo, ka iandasana ny fepetra ho raisin'ny mpitondra fanjakana. Isan'ny vina sy fampanantenana nataon'ny filoha rahateo ny ampandry fahalemana ny mponina amin'ny alalan'ny velirano izay nataony. Miandrandra vahaolana manoloan'izany ny mponina ankehitriny, ka na eo aza ny fahasairanana sy ny fiafiana ary ny fijaliana amin'ny fitadiavana izay arapaka isan'andro, mora kokoa ny atrehana izany raha mandry fahalemana ny tany. Mora kokoa ho an'ny mponina ny tady vola sy sakafo, amatsy ny tokantrano, raha miena ny tahotra sy ny tebiteby. Izany amin'iny fa mahakasika ny fanatanterahana ny fanomanana sady ny fifidianana ho an'ny taona 2024 fomba telo no hanatanterahana izany fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ito amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara manomboka ny voalohany volana Oktobra ho avy izao, raha ny efa nazavana azo avy ao anivon'ny CNI na ny vomberam-pirenena malio tena misana ny fifidianana. Ao anatin'ny fanatanterahana ireo dingana rehetra entina hanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana sy ny rejisy mpifidianana nasionaly ny CNI amin'izao fotoana izao, araka ny andraikitra nomeny ny lalana azy. Nandritra ny volana Jolay sy ity volana Aogositra ity, miompana amin'ny fampafantarana ireo fomba rehetra voafaritra anaovana izany ny CNI ary midina eny fotony, manazava amin'ireo tompony raikitra voakasika izany, ireo mpiantsehatra isa-tokony ary ny olom-pirenena. Fomba telo izay nasiana fanavaozana no hanatanterahana ity fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ity, raha ny fanazavany ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny CNI. Ny fomba voalohany moa zany dia le voalaza ny diditsy volana mandrafitra ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana io dia ny fitetezana isa-tokantrano. Ny fomba faharoa kosa dia le fomba mahazatra antsika hatr'izay dia hoe afaka manatona mivantana ny bureau fokontany ny izay manajo fidy rehetra. Ary ny fomba fahatelo dia ilay fiaraha-miasa izay ho amboarina sy apetraka eo amin'ireo sampandrampanjakana isa-tokony mba ahafahana manome kara-panondro ny olona pirenena izay mahafeno taona afaka mifidy sy mananjo, ary aorinany nahazoana ilay kara-panondro le kopia naterahana dia mahazo kara-panondro pirenena izy, ary rehefa avy eo tonga dia ampidiriny ilay komity misahana ny fanisana mpifidy ao anaty lista le olona. Nametraka fomba fiasa vaovao ihany koa ny CNI mba hampangarahara tanteraka ity fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ity, ary izay no ampiasaina mandritra ny fifidianana rehetra efa indimba eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka amin'ny taona 2024 ho avy izao. Ary isan'izany ny fampiasana tablety. Io zany karazana ordinateur kely izy io izay ampiasan'ny mpanisa mpifidy ary andraisana ilay mombamomba ny olona iray, ary rehefa azo ny mombamomba anazy ampidirina anatin'io tablety io dia io tablety io koa ny angalana ny sariny kara-panondrona. Ny fanatsarana ny raisina ihany koa dia ny fandraisan'ny CNI fanapahan-kevitra amin'ny fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny ratsamangaiky ny CNI eo anivon'ny faritany sy eo anivon'ny faritra. Isan'ny fanavaozana raisiny CNI koa zany mikasika ny mpikambana ao anaty komity fotony amin'ny mpanisa mpifidy natao hoe CLRE. Io moa zany no rafitra voalazan-dalàna isahana ny tena hoe fanisana ny mpifidy isaky ny fokotany. Araka ny tety andro hanomboka ny voalohan'ny volana Oktobra ho avy izao ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izay aharitra volana maromaro, ary any amin'ny volana Jona taona 2024 no ho vita tanteraka izany lisy mpifidianana vaovao izany, raha ny fanazavana. Ankoatra ireo naneo ny fahavononany atran'ny teo anivon'ny CNI hanaraka ireo fepetra rehetra raha toa ka misy ny fiovany lalam-pifidianana eto amintsika. Tsy tsahatra hitotongana kosa ny sehem-piarinana lavanilina eto Madagasikara raha ny manoloana ny fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana hoy ny minisitra teo aloha Parraina Auguste. Tokony alalahana bebe kokoa ity sehatra ity ary atao mangarara ny fomba fanomezana ny agrément fa tsy atao kahitranatrano tahaka ny zava-misy ankehitriny raha ny fanehoan-kevitry ny ministry ny varotra teo aloha ity hatrany. Fandidina hoentiny oninasany. Iakatra noho ny 5,000 alina ariary ny kilôny lavanilina raha alalahan'ny fanjakana tahaka nisy hatr'izay hoy Parraina Auguste izay nandraikitra ny ministera ny varotra sy ny fanjifana tamin'ny taona 17 sy 700 sy arivo.
ferana ny vidin'ny lavanilina eto amintsika ary tsy voahaja arak'izay. Etsy ankilany ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tsy mijaha mivoatra. Tena fotriny dia izy isiany izy gazany izy lahy tokony libéralisegna io alalagna io. Za moa avy ministre commerce sady talonjay koa fa directeur ny banky tany Antalasambava dia ny financeny io fantatriko sara efa andeha lavanio. Marina lavanio ndraindraiky izy miakatra ndraiky mihidiny fa avelao io malalaka de concurrence, misy concurrence amin'ny mpividy dia misy concurrence koa amin'ny mpivarotry l'exportateur. Iny izy mampiakatra izy aminy satria fandrobaka zalahy mangalaka le lavani. Fa io le 75 000 ariary io ataonao an'io tsy mandeha io fa izao nge dia simba be misy ny lavani satria hoe lavani manta io vetivety fotsiny 4-5 jours io dia simba. Tsy misy ihany koa ny mangarahara amin'ny fanomezana ny agrément ny fanazavany hatrany ary tsy mamaly ny filana nandrasan'ireo tantsaha ny carte biométrique nentin'ny mpitondra. Tsy hoe sy manao agrément mahazo agrément zany. Le agrément io koa indraindray le olomegnany io sy misy critère sasany sy tena mafiana anazy loatra. Asay vaovao kanay daholo le olo nazo agrément dia ambarao atoy ny maka impetrana. Misy olo tsy mahafantatra agny akory mpagnaminy lavany agny. Mahazo agrément izy mampagnofa agrément ny sasany. Misy an'izany même girofle zao ohatra an'izany ary amin'ny sud-est ary le olo mpandefa be taloha regny aby efa tsy mahazo koa. Carte biométrique ny meny tagny ataon'olo ino zany tsisy ilan'olo an'izany zay iny izy tia ataon'olo ino zany carte biométrique ary izy io ve mba manana lecteur ny olo zalahy afantaranao hoe ity ve tena marina sady zavatra fosika sa tovitovy tamy permis teo manko io na ny polisy eteonao misy permis sy mana lecteur an'izany akory izy lecteur an'io tena le zavatra izy atao io zany carte biométrique dia fahitako an'io dia resaka marché ihany io izy ny mahazo hoe marché n'io tagny ohatriny nanaovagna an'io. Aina hitatra amin'ny volo fanondrana hafa ny olana manoloana ny fomba fitantarana amin'izao hoiatra ny faneokeviny raha tsy misy ny fandraisana fepetro mifanaraka amin'ny olana misy sy ny fijerena lavitra fa tsy ny androany ihany. Tsy misy afa-tsy ray faingo 500 ny tany fampananana asy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny taremarika avy ao anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy. Io no antony manosika ireo fikambanana tsy miankina miantsera kokoa amin'ny fanomezana fampiofanana ny tanora ahafahana mahazo ny asa saza ny malagasy. Dia rahantsika ny fanadadiana. Ambany dia ambany ny tany fampananana asa eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy 300 hatramin'ny 400 izany ho an'ny tanora ary ray faingo 500 izany amin'ny ankapobeny. Ambony kosa ny tany faratsiana asa raha toka mahatratratra any amin'ny 200 izany araka ny taremarika avy ao anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy. Manoloana io efa maro ny fikambanana tsy miankina amin'izao fotoana izao no mirotsaka antsehatra amin'ny fampiofanana eny fotony. Ny fisian'ny fampiofanana mifanaraka amin'ny filan'ny mponina eny anivon'ny fokotany no vahaolana entina handresena izany tsy fananana asa izany hoy ireo fikambanana tsy miankina miantsehatra amin'ny lafiny fampivoarana ny mahaolona. Ahoana na niovana famoronana asa na le création d'emploi sy ny occupation ho an'ny tanora dia miaraka koa zany ao anatin'ny spirituel ihany koa. Fiofanana efa azo aloha zany nomena andreo hatrany amin'ny faritra dia efa manana jeune any amin'ny 4700 zay nanatrika ny fiofanana. Dia ny atrikasa efa misy moa zany miatrikasa ao le fiofanana ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ireny toerana tena hoe sarotra momba ny sakafo reny. Fampiofanana tena tadiavin'ny olona zany zao dia eo amin'ny lafiny hoe ahoana ny amin'ny fitezana ny ankohonana na mety ny vady samby vady na ny mpivady sy ny zanaka. Dia eo ihany koa le hoe ahoana ny ananana asa mahavelona arak'izay zava-misy eo aminy. Zava-dehibe noho izany ny fananana ny tahiry sokajina asa na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe répertoire des métiers mba ahafahana manasokajy ireo karazana asa misy eo amin'ny tsenana asa ary hitarihana ny tanora amin'izany. Tiana mafisina angamba fa be loatra ireo zaza madinika tanora izay mirenireny tena hoe tsy manao na inona na inona fotsiny. Dia reny koa zany tena cible ny AEM reny dia ampianarina nomenay fiofanana mihitsy maimbaim-poana daholo ny zavatra rehetra ataonay dia ampianarina
mamboly, manjaitra, mandro sakafo, manao taovolo, zay rehetra talenta tiany zany tiana zany hoe manome talenta ho azy zany zay hoe inona ny tianao de tena zao de amena de mandra-pahatonga azy hoe afaka maleo tena de hita zany fa mangetaeta eto ary miara-miasa amin'ny fokotany rehetra ny AOM eto Ambohitrimanjaka miara-miasa amin'ny fokotany rehetra koa ny commune mazava ho azy moa zany voalohany indrindra aloha ndray aman-dreny zany tsy manam-bola de tsy afaka mianatra zany nefa lay ankizy mbola te hianatra. Mankalaza ny fahafolo taona nijoroany amin'izao fotoana izao ny fikambanana tsy miankina AOM na ny Association des étudiants en mission izay mifototra amin'ny taragetra hoe asa eo anivon'ny mponina ahafahana mamaly ny filan'ny mponina eny anivon'ny fokotany ny fanantonana azy mivantana raha ny fanazavana trany. Tsy afa-misaraka tompoko lasy tompoko vavy ny fahasalamana sy ny asa raha amin'izao fotoana izao manodidina ny raika hatramin'ny 3 tapitrisa ariary ankehitriny ny vidin'ireo fitaovana fa amin'ny fihetsampeo ho an'ireo olona marary sofina sy takatry ny fahefan'ny vidin'ny ankamaroan'ny mponina izany ka tsy maintsy itadiavana vahaolana ahafahana mampihena io vidiny io ny eto Madagasikara izay voalaza fa manana olana ara-pianoana avokoa ny 10 ka hatramin'ny 410 isan-jato ny mponina. Ndiaratsika ny fanadidina entiny Gaeton Andriaslavo. Raha toka tsy misy afa-tsy 320 ireo fitoeram-pahasalamana afaka mandray ny areti-maso manerana ny nosy ankehitriny, tsy misy afa-tsy 17 ihany koa ny fitoerana fandraisana ny tanana ny areti-tsofina. Midika izany fa vitsy ary tsy mahasana ny faritra rehetra eto amintsika. Raha ny antotanisa voaray, manodidina ny 10 hatramin'ny 410 isan-jato ny mponina eto Madagasikara no manana olana ara-piainoana noho ny antony maro samihafa ary maro amin'izy ireo tsy maintsy mampiasa ireo fitaovana manampy amin'ny fiainoana. Lafo anefa io fitaovana io ankehitriny ary tsy takatry ny fahefa-mividy ny ankamaroan'ny mponina. Vidin'ny fitaovana fiainoana zany dia anisan'ny lafo zany satria raha amintsika amin'teny zao tsisy latsaky ny 2 tapitrisa ariary ny vidiny satria koa efa miova ny teknôlôjia efa manjary amin'ny teknôlôjia numerika zao dia mazava ihany zay falafosan'izay mitovy amin'ny vidina telefônina ataontsika hoe raitra ny vidin'ireny fitaovana ireny amin'izao fotoana izao satria ny teknôlôjia dia saiky nataondrareo ao ka zay tadavana hoe aiza ny ahitana moramora indrindra ahafahana mpamety hoe ahafahana mamatsy ny olona zay tokony tena mila azy satria mandeha hatrany amin'ny 3 tapitrisa ariary ny vidin'ireny fitaovana ireny amin'izao ny anankiray. Nisy araka izany fa kankevitra natao sy fifampidiniana ahafahana mitady tena mora kokoa hatrany any ivelany. Tsy maintsy jerena zany ny hevitra hoe ahoana ny fomba anamorana ny fampidirana ny fitaovana iasana amin'ny lafiny fitsaboana aloha hatrana amin'ny fitiliana ka hatrana amin'ny fitsaboana ary ahoana koa ny fomba anamorana ny fampidirana ny fitaovana zay tena ho ampiasain'ny olona ireo olona ataontsika hoe manana fahasaranana amin'ny fandrenesana dia mila fitaovana ara-piainoana izy entina anamafisana amin'ny feo mba ahafahany miresaka tsara dia fantatra nefa fa anisan'ny lafo fitaovana io amin'izao. Olona iray amin'ny 10 manantona tompom-pahasalamana no mitaraina marary sofina eto amintsika. Nefa hatramin'ny 500 n'ireo marary sofina indray no mila fandidiana raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Raha ny antotanisana avoaka ny OMS, mahatratra 520 isan-jato ny olona marary eran-tany no azo ny aretina tsy mifindra ary mihoatra ny 50 isan-jato zany ho an'ny eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'ny fiariana sy ny fampandrosoana nefa izany. Raha zay ny aretina fa makasika ny finoana indray kosa ahina hiverina ny fifandonana indray eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy Rampitso. Antony ny ziriziry ary ny laza tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mpitsipaka ny valim-pifidianana andaliny kosa efa nalamafy ny préfet de police fa tsy hisy fifidianana averina izany intsony ary fa manangasanga ihany koa ny fisamborana. Dia rahantsika ny fanadidina makasika izay. Ahina iverenana ny fifandonana indray ny anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy Ankorondrano Rampitso Alahady. Antony nanamafy ireo tsy mankasitraka ny voka-pifidianana izay foloan'ny filankevi-pitondrana ny fiangonana fa tsy anaiky ary tsy hilefitra nandritry ny tafafarany nataony tamin'ny mpanao gazety. Fa ny hokevitra izay ny afara hatramin'ny hoe hosakanana ny fitarihana eny ambony pilipitra. Nanamafy io fitakina io ny mpino Jesosy mamonjy any amin'ny faritra avaratra ka nilaza fa tsy tokony hisy ny fijabahana ataon'ny mpanao politika sasany amin'ny fiainam-piangonana. Io fampifangarona ny fivavahana sy ny politika io ny fototry ny olana sy ny korontana tsy mampilamina ny fiangonana hatramin'izao raha ny fanazavana.
Tsy fagnekenay voalohany indrindra ny fifidianana zay natao tamin'ny le 16 igny. Fidianana ny foloan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eran'ny Madagasikara. Aveo koa zegny tsy ekenay koa zegny hidiran'ny mpanao politika zegny hitiraraha ny fiangonana Jesosy Mamonjy ity zegny. Zay zay le tegna essentiel tadiavinay ampody mihitsy zay le fifidianana satria tsy rariny ny zavatra nataondreo taminazy amin'le fomba fanatanterahndreo fifidianana zegny. Maro be mihitsy ny dian-tagna politika aminazy ity zegny. Tsy ninay zegny association culturelle le izy fa tsy association politique. Ny tsy fahamarinana nataondreo pastera sasany zay nitondra mpagnano politika anakorontana fiangonana Jesosy Mamonjy. Tsy ekenay avy aty faritra avaritra jusqu'en farany. Zay tsy magneky devola ampidirina amin'ny Jesosy Mamonjy. Misy magnano politika misandraka Jesosy Mamonjy. Ambaranay tsara fa Jesosy Mamonjy zay tsy miravaka be. Ino agnarany raha ty ato igny bakô tsy mitondra gourmet be, tsy mitondra zegny fahalalagna anao koa mivolagna Jesosy Mamonjy, anao tsy magnano zegny anao. Nagnino ma Jesosy Mamonjy ampidirinareo lapoasy karaha ty ma. Miantony fanjakana araka izany ireto mpino anavaratry ny nosy ireto andinika lalina amin'ny fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny fifidianana izay filopitarika. Ireo mpino Jesosy Mamonjy any amin'ny faritra avaratra izay nanamafy hatrany ny amerenana ny fifidianana. Malahelo zay satria tsy ara-dalàna ny voty. Ka mahatsapa malahelo fa tsy voty fataon'i Jesosy Mamonjy. Fa mila raha fahamasinana zay, mila raha ara-dalàna satria ny fiangonanay najoro amin'ny fahamasinana. Fa izy ty amin'izay mitoroka ty dia ohatrany tsisy fahamasinana, ohatrany fanaovana tsinotsinona, malahelo zay avy amin'ny sisy tany. Zay lida na dia tsy manam-pahaizana firy, zay manana Andriamanitra anay velo. Ny fanahy masina tariky zay fa ty ndray mitoroka ty dia tsy ny fanahy masina tariky tao fa devoly. Ty aivony efa mivonona ho amin'ny fisamborana ny mpitandro filaminana ary misy olona maro ahitana mpinotsotra sy pastora tafiditra anatin'izany. Ny préfet de police ihany koa izay efa nanamafy fa tsy hisy famerenana ny fifidianana intsony. Andrasana ny mety ho toyiny. Tena andrasana tokoa ny tony raha satria raha pisy dia hisy ny fotom-pivavahana ary ho teo indray ny tony ary hotaterina aminao ito amin'ny fampalalam-baovao ny amin'ny rapitso ariva. Fa miteraha mameno ny tany tsy tokony atao laram-pamena ny fitaovana, fanomezana fitaovana ireo ivitoeram-pitsaboana indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra raha tiany ampiana ny tany vehivavy maty eo am-piterahana raha ny nambaran'ireo mpampianatra mpampivelona. Ao ihany koa ny fijerena ireo fomban-drazana sasany tsy tokony ampirarina intsony makasika izay. Honona saina ny tonga antsika ny Antsipriana. Dia io zany ny geste atao mampiasa le forceps ary tena mavonjy an'ilay zazakely izy io. Dia iny dia efa mivoaka ny lohany dia avoaka ny lasazy izay dia miteraka. Dommage raha folo isan'andro ny vehivavy maty eo am-piterahana. Folo isan'andro. Dia raha zavatra tokony vita tsotra ohatr'izao mba tsy afata azy dia matoa anao mampiasa reraka be le raha matoa. Dia tsy maintsy avoaka anao raha zany tonga dia roa ny aina lasy. Ankoatra ny tsy fanantonan'ireo vehivavy mitondra voka tobim-pahasalamana ara-potoana, isan'ny antony mahambony ny tany vehivavy maty eo am-piterahana ihany koa eto Madagasikara ny tsy fampian'ireo fitaovana hoy ny mpampianatra ho mpampivelona. Maro ihany koa ny tranga mivoaka ny zaza saingy tsy afaka tsara ny ahitra. Ny mahafaty ny vehivavy eo am-piterahana dia any amin'ny 3e période, any amin'ny fahatelo, any amin'ilay hoe délivrance rehefa miala ny ahitra. Rehefa miala zany ty ahitra ty zereo nareo ty ahitra ty lalandra fotsiny io. Lalandra fotsiny io ahitra io. Dia rehefa miendaka zany io ahitra io dia misy lalandra be dehibe misoratra eo. Dia mahay zavatra Andriamanitra fa asainy karaikina mafy be mihitsy ho tranon-drazy io manidy an'le lalandra misoratra eo sady mamoaka an-dra. Manaiky tampiozy ny vehivavy mafy be ohatra ny vato ohatra n'ity io tranon-drazy io rehefa avy miteraka. Piny anarany ety Madagasikara. Mahafaty ny vehivavy zany dia satria tsy afaka mikaraikina io tranon-drazy io na misy zavatra tavelo manelingelina n'iny na le tranon-draza mihitsy ny efa tsy karaikina. Ny fomban-drazana sasany ihany koa raha ny faneho-kevitra ity mpampianatra ho mpampivelona ity hatrany maro ny tsy mifanaraka ara-tsiantifika. Amin'ireo tany slavy ireo Russie, Hongrie, Pologne, naiza ny vehivavy rehetrarehetra avy miteraka dia asiana glace sur le ventre. Zany hoe bouillotte dia nasiana
glasy ao anaty glasy eny mivaingana de atao eo sady excitant chimique vao mainka mampikaraikina ny tranon-jaza antalgique zany hoe tsy andrenesana marary donc tsy mitarena le marary manaiky ampy ohatra de mampijanona an'le raha zany iny efa niteny tampotona ambony teto amitsika la nazava an'izay dokotera eto amitsika mifana ny eto le mifana ngery olona ko vao mainka be de be microbe eo mavoa ny sovoka zany a tafiditra ao anaty lalandra microbe de décembre no miteraka body fotsy be cédrodon tompoko anaronana le vao miteraka tsy metika rehefa mafana zao eto de misokatra be ny lalandra eo mba hampangatsitsika azy afanao nge ato hoe misokatra dao ny lalandra ao a hémorragie be tsy mifankahitana. Ilaina ampitomboana ny fitaovana eny amin'ireny toeram-pitsaboana rehetra manerana ny nosy ireny, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra, ampihenana ny vehivavy maty eo am-piterana raha ny fanazavana hatrany. Hatreto mivangongo amin'ny tanan-dehibe ireo toerana arifomba ka mety hiteraka famoizana aina ny fahatarana amin'ny famonjena azy ireny noho ny faratsin'ny lalana. Ho any amin'ny faritra vetivety isika nitondra fanazavana mahakasika ny fitarenan'ny mponina ao amin'ny commune Andakana distrikany Vondrozo ny Bentanana. Tsy marina hoy ny Bentanana ny filazana fa izy no namoaka ile namono olona tao Voilava sy ny firaisana sy kombakomba amin'ny zandary. Efa nampitena teto amin'ny fampahalalam-baovao ny mahakasika ny tranga tao Andakana Vondrozo izay nampitarena ny mponina mahakasika ny fomba fiasan'ny Bentanana sy ny mpitandro filaminana. Von'olona tao amin'ny fokotany Voilava, commune Andakana no ny andohan'ny olana ka nahatonga ireo mponina hanao antsoavo. Naneo ny heviny mahakasika izany ny Bentanana ary nanamafy fa tsy marina ny filazana fa izy no nanafaka ilay voatonona ho namono olona. Raha ny fanazavany, nanontany ny tompombady izy rehefa nitranga ny famonoana. Namaly ny tompombady fa tsy mahafantatra izay namony ho vadiny eo. Herinandro taty aoriana vao nilaza ny tompombady fa nisy olona fantany. Philibert, Bentanana Irka ao anatin'ny commune Andakana no mitondra ny fanampanazavana. Afaka herinandro taty afara izy de napahafantatra anay koa izy hoe nahafantatry olo koa iaho fa hifidy namony vadiko. Zay ye ino magnatanay am'izany fa de hayo ve afaka hagnano hoe sizy zany fa da niasa mpitandro filaminana iny nataonay hoe misy vaovaoko zao aty mahakasika ny fahatolo igny milaza aminareo raha izany izy tonga eo mpitandro filaminana tonga mpitandro filaminana tam'izay da nisamboro mifidy alefa takarianga da avy tamin'agny tamin'ny tribonaly tafarafangano tany nisy fokon'olo ambany maso vao aso tam'izany eo amin'ny tanà misy an'le maty avy tagny de tafaran'iny moa vositry fidy sy ao be ny tanàna misy enangalany fidy fa arakaraky gn'asany fisara amin'agny iaho sy mandidy fisara fa arakaraky gn'aketiny tamin'agny izay mety navositra ny fidy. Mahakasika ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana, nilaza ny Bentanana fa ny fanamorana ny asan'ny mpitandro filaminana no atao amin'ny mahampitantana ny tanàna azy fa tsy ny firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy. Gn'asany Bentanana tompoko magnamora gn'asa ny mpitandro filaminana satria ireo rehefa mitorne aty aminay amin'ny commune atika sisy olo ivatagnany la tsy ahay. Yahay magnome sakafo, yahay magnome tragno. Raha misy zavatra atanao amizay amo eo da igny amizay gn'avadika sasany hoe miresy kombakomba amin'ny gendarme. Sy mariny misy. Firesa miasa gn'atao ary magnamora gn'asany gendarme mitorne aty aminay. Samy manana ny filazana araka izany ny andany tsy ny ankilany. Mahakasika ny tranga mampitarena ny mponina ao amin'ny commune Andakana, distrikany Vondrozo. Io tsy fifankazahoana amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka entina io matetika no miteraka tsy fandriam-pahalemana ka anaovana antsoavo amin'ny tompona raiky mpanjakana hijerakaiky ny tena zava-misy marina mahakasika io tranga Andakana io. Manoloana ny fivaovan'ny toetrandro
Maro amin'ny retantsano ny karoka teknika vaovao ahafahana mampitombo ny vokabary. Isan'ny masomboly ahafahana miatrika izany ohatra ny fambolena erika sy ny vary fofifa. Sakana tsy boroborobony izany atretiny tsy fampian'ny fitaovana ho an'ireo tantsaha mpamokatra. Mitombo amin'izao fotoana izao ireo tantsaha miroso amin'ny fanaovana ny fambolem-bary. Ho an'ireo nanaovana fanadihadiana manoloana ny fiovan'ny toetrandro ateraka amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny ovao fambolem-bary mifanaraka amin'ny toetany sy toetrandro no nototsaina. Ny erika zao matanty ny fiovan'ny toetrandro mazaka kely orana izy dia mety aminazy semasa voaingana vao ny exploitena teto Madagasikara. Dia ny fofifandray kosa vao ese voalohany mihitsy nataonay tany Faribongolava mazaka kely orana izy. Mazaka hafanana. Masomboly no mitondra ny fahazakan'ny toetrandro sy ny tsy fahazakany. Ohatra hoe zatra tany amin'ny toerana iray, ohatra hoe tany amin'ny faritra loatra mangory zao vary anankiray dia sanjentsika any amin'ny faritra Bongolava dia iny izy tapohan'ilay tany vaovao dia mezaka izy mivelona arak'izay solution ahafahany velona dia tsy maintsy ianao zany mezaka koa mame sakafo ampy anazy dia mihazo bénéfice ianao amin'izay. Araka izany, andalana ny andrana maro samihafa mikasika ny fambolena mifanaraka amin'ny toetrandro izao. Ho azy ireo, mety ho vahaolana manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo ho any amin'ny faritra atsimo izao fambolena izao, saingy maro ny sakana tsy roborobony hatreto. Ny erika aloha zao efa betsaka na mamboly azy ary Madagasikara ary. Fa ny fofifa kosa mbola vitsy ny mpamokatra anazy. Tokony mbola hitombo betsaka fa mbola vao premier test nataonay tamin'ny fambolena vary tanety. Ny fanoharana ilainay zao ny fanoharana matériel ohatra ny motoculteur, ny semoir, ny machine sarclase, zay ny zezika minéral. Afaka ambolena faritra atsimo izy. Satria izy ny erika zao matanjaka be izy, tsy mila orana. Izy matanty miaina amin'ny toetrandro miovaova dia afaka alefantsika any amin'ny faritra atsimo izy, any amin'ny faritra tsy dia misy orana mety. Tanjon'ireo tantsaha nanaovana fanadihadiana ny hanaparitaka ny fambolena mifanaraka amin'ny toetrandro. Zavatra tahaka ireny no ilana tosika avy amin'ny fitondram-panjakana. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampahalalam-baovao isan'ny vetivetsika ato anatin'ny ireto dokavaritra ireto dia rehefa avy eo anatin'ny tapany faharoa indray. Tompoko lasy tompoko vavy. Miresafony, isan'andro, isan'ora, safidiola izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsy idrio ny dièse 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 10,000 ariary. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amin'ny 3 sy 2 arivo. Vacances amin'ny live be miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'ny 1 aogositra mahazo fanomezana tsy mampino rehefa manao réabonnement amin'ny formule ambony no misy anao amin'izao. Raha toa ka abonné tonga soa ianao, manaova réabonnement access ary mahazo évasion mandritra ny 30 andro. Raha abonné access ianao, manaova réabonnement évasion ary mahazo évasion plus mandritra ny 30 andro. Ary raha abonné évasion ianao, manaova réabonnement évasion plus, tonga dia tonga Canal Plus avy hatrany no azonao mandritra ny 30 andro. Kaza miandry latsony e! Atao viangana réabonnement.
tapany faharoa eto amin'ny fampalalam-baovao dia mbola saina an-tsany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Vitsy ny olombelona mahatratra ny fahazato taonany. Isan'ny mankalaza izany tsingerin-taona nahaterahan'ny izay hira fahalamanana bebe. Amina toerana fitaizana zokiolona iray eny Ambatoroka ambany no misy azy amin'izao fotoana izao. Ary nanaiky ny zaran'ny fehim-piainany sy ireo tsy ambaratelo antony mahavelona azy. Ndia raha tsika ny fanadidiny mahakasika izay. Tsaroana toko iza misoabe no raisina. Feno zato taona amin'ity volana aogositra ity raha fahalamanana beby na imamy beby. Monina atao amina maison de retraite iray eto Ambatoroka ambany. Amin'izao taonany izao mbola mahavita mamaky teny tsy mila solomaso izy. Faly ny foko satria mbola miaso avanao no na toy izao avao. Tompo ianao no antony avelomako ary mbola napetraka eo ampelantananao ny androko sisa rehetra. Amen. Na talona izao faly foana Andriamanitra nandahatra sotran'Andriamanitra ako hoe tratrizao. Firmena dana reo nateraka tatabe. Valo reny velona teo zao fa maty ny enina teo. Menada sisy zay. Voan'ny katarakta no masonilany saingy tsy nankasitraka ny firosona tamin'ny fandidiana ny fianakaviany. Vavitokana ny zanany ary teo amin'ny fahafito taonan'io zanan'io no imamy bebe irery no nifofotra tamin'ny famelomana azy. Ny asa mampampianatra no nisy arany hatramin'izay. Ankehitriny mbola mahatadidy tsara izy raha niresaka tamin'ity zanany vavy 7 taona. Retilety ale 60 ans dia mbola nitady biazekeny indray mbola teo tany Besarety ianao? Teo Besarety ako zany fanana dia izavy 60 ans dia hijanony andeha nitady asa kely tamin'ny privé dia tao kady fotsy akady tapaka ramosabany raran'ny directeur. Tamin'ny ianao nampianatra C'est difficile. Izany ve moramora. Tsy azonao atao ny kapoka be an'ilay ankizy, tsy azonao atao nefa tsy manasazy azy, tsy mety saziana. Ny anahy saika manao punition amin'ny taratasy rehefa lehibe. Atao 10 fois io, atao 5 fois io. Salama izy amin'ny ankapobeny noho ny mpitsabo azy. Ny tongony tsy mahazaka azy intsony amin'izao taonany izao ka mampiasa irony seza misy kodiarana irony rehefa hifindra toerana. Moi, je ne peux pas marcher comme il faut, puisque ny tongotry ny tenako nefa tsy azony tsy afaka mandeha intsony fa mandeha miseza ronanty entin'ny olona fa tsy ny tenako ny mandeha fa ny tenin'ny olona mitatana anahy amin'ny seza ronanty. Ndre mandeha tambo tonga kelikely miara-mipetraka ny tamiko le Madame Sarah tompony centre miara-mipetraka izy mianaka mofo dipaina sy dité ny centre anahy dia nijerijereny ahako dia fantako fa le cheveux ny volo ara tsy nioky hanina hohanina mofo dipaina atsasany atsasaky ny mofo dipaina namenitra dia nieritreritra hoe angamba tsy azoazony Madame Sarako fa taty oriana zany rehefa mihinana nany pitsina ny takan'izany dia nieritreritra hoe okaloha mbo amboarina ny volo izay mbo roja leviny zany tsy manao an'izany à mon âge 100 ans ve dia mbola dedaka anao roja leviny non fa ty atao ty ataoko saisasika mindrana ny fa taloha mbola nanao rouge à lèvres? Taloha manao oh là là, manao ny rouge à lèvres taloha. Tsy nisaraka tanaty poketra mihitsy zany? Mais oui. Vitsy izany mahatratra ny fankalazana ny tsingerin-taona fahazato izany. Ho an'ny mamy bebe nisy ny lanonana niarahana tamin'ny fianakaviana.
raha nambarany tompona ndraikitra eto amin'ity toerana fitaizana zokiolona ity io mamy beby no zokiolona indrindra dia izay ny eto amin'izy ireo. Izy anisany tena mahalala fomba izy na mirehetrarehetra ato tena io fahalalam-pomba eo ampianariny amin'ny olona izay tonga ao hoe rehefa tonga eo dia mba mandondohina rehefa anona soatran'izay. Ferme un peu la porte s'il te plaît. Dia rehefa misy masoandro ao dia asaina bataina amin'ny fauteuil izy dia petraka eo amin'ny tanin'andro ao eo amin'ny fauteuil eo maharitra adiny roa eo izy mijanona eo tsy azo elingelenina na hoe takina tampoka le masoandro dia ohatra misy olona mandeha dia takina le zay ny tena tsy teny. Nisy fotoana zao izy nandona kopy dia vaky le kopy dia tena andriamanitra mamindrafo amikire andriamanitra ana soatr'izay ohatran'ny hoe tena olona fanetretena izy zany. Raha nambarany tompona ndraikitra eto amin'ity maison de retraite ity hatrany isany mampiavaka azy amin'ireo zokiolona tazaina ato ny fivavahany. Vao mifoha maraina manokana fotoana izy amin'izany mialohany hirosoana amin'ny sakafo ary izy ihany koa no matory tara indrindra amin'ireo tazaina ato mivavaka ka amin'ny 7 alina vao matory mamibeby isan'andro. Araky ny fanadidinana raha antsika teo iny dia efa manomboka misy misandrahaka eto Madagasikara ny ivitoerana mpandray ireo zokiolona eto amintsika ka amin'ity alina ity dia manambahiny ny sampana fampahalalana vaovao tsy zany fa dia ny pastora Sara Rakotson taleny epa Mateon miarabanao tonga soa eto anivon'ny fampahalalana vaovao amin'ity alina ity. Ohatrohatranao moa zany ny ataontsika hoe ny fandaharam-potoana mandritra ny tontolo andro ho an'ireo zokiolona ao anatin'ny ivitoerana tahaka ireny. Mirabanao manokana ary faly miraba ny isa tokantrano ihany koa amin'ity takariva ity. Eto am-piandohana dia miraba manokana any mamibeby amin'izao fahatraka ny 100 taonan'izao. Hoentiko hamalina an'izay fanontanianao izay dia ny tontolo andron'ireo zokiolona amin'ny ankapobeny zany dia tena efa misy planina hatramin'ny hoe mifoha izy dia inona no ataony dia avy eo amin'ny ora manahoana izy no mihinana no manomboka manao ny sakafo marainany, inona ny ataony rehefa vita ny sakafo marainany, amin'ny fotoana inona izy miala sasatra, amin'ny fotoana inona izy no mba miala voly ihany koa satria zava-dehibe izay fialam-boly izay amin'ny ao anatin'izay falehibiazan'izay ihany koa. Amin'ny fotoana inona izy no mety hoe mba manara-baovao tahaka ny olona rehetrarehetra satria maro amin'ireo ray aman-dreny tena mbola liana dia liana tokoa amin'izany hoe fanaraham-baovao zany na dia atao zao hoe efa misy fanadinoana eny tsefatsefany eny amin'ny antony falehibiazana dia mbola manara-baovao tsara somatsara ry zareo rehefa tonga ny ora vaovao dia alefaso kely angeny tele akeo azafady dia takizay sy takizay ny ora fatorizan'izy ireo koa dia samy manana ny orany ry zareo tsirairay avy. Zany hoe misy ny lamina efa apetraky ny centre fa misy koa nefa ny faniriana sy ny etaeta sy ny fahazarana efa niainandreo ray aman-drenindreo atalohana tongavany teto amin'ny centre. Ny zokiolona dia anisan'ny ireo olona vao sokajy tafiditra ao koa anatin'ny olona marefo ao ana kosa ny mety ho fanaramaso ny fahasalamana satria mazokiolona zay mety misy ireo ataontsika hoe tsy maintsy mihinana fanafody na ohatrohatr'izany. Amazokiolona azy ireo moa dia marefo tokoa zareo indrindra na ny fiatrehana ny valanaretina Covid iny kanefa efa misy lamina koa ao anatin'ny fikarakarana ireo zokiolona ireo misy tompona ndraikitra mpitsabo anakefatra efa mindraikitra sy manaramaso azy ireo akaiky zany hoe amin'ny fotoana anankiray izy tsy voatery hoe marary fa arahamaso fotsiny izy tondreny zaza ireny na tsy marary arany dia misy fanarahamaso tsy maintsy taterahana amin'izy ireo. Ahoana kosa ny atao raha ohatra ka misy fianakaviana maniry ny andefa ireo ray aman-dreny anivon'ny centre efa Mateon. Raha toka manana etaetinareo na manana an'izay hoe misy ray aman-dreny tokony hoe ankinina amin'ny toerana azo antoka tahaka izao dia aza misalasala na miantso mivatana ny numéro efa affiché eo ambany eo dia afaka tonga ihany koa nareo dia manatona anay mivatana eny Ambatoroka. Farany dia farany inona no antony tokony andefasana andreo olona zokiolona eny anivon'ny ivitoerana tahaka ireny satria ny eto Madagasikara dia mbola somary ataontsika hoe vitsivitsy ny fianakaviana mandefa ny zokiolona eny anivon'ny ivitoerana tahaka ireny fa tsy tahaka ny any ivelana. Le izy tsy hoe fangalana tahaka ny fiainan'ny olona any ivelany fa mandroso dia mandroso ny fiainana eto Madagasikara. Raha tamin'ny andro taloha ny zaza
ao an-trano ny reny no mikarakara anazy amin'izao vanandro zao efa tsy maintsy mamonjy ny asa mandraraha na ny ray mpianakaviana na ny reny mpianakaviana ary ny ankizy akina amin'ny toerana azo antoka alefany amin'ireny crèche ireny takizay ihany koa ny fikarakaranandro ray aman-dreny ireo ray aman-dreny ireo raha ohatra ka manana asa manana azakazaka tsy maintsy antony manokana tsy afahana mikarakara ireo zanany dia afaka ankina maison de retraite ireo ray aman-dreny ireo azonareo atao tsara nefa ny manara-maso azy na dia any ary izy fa tsy hoe sanatria hoe very le ray aman-dreny na hoe nariana le ray aman-dreny efa minomboka resy lahatra avy ny malagasy amin'ny fandefasana ny ray aman-dreny anaovany centre tahaka izao amin'ny akapobeany maro dia maro ireo malagasy efa mipetraka ao misy ihany koa nefa mivahiny tonga miantso misy ireo manana ny havany any lavitra malagasy avany izy no miantso dia milaza hoe ahoana sy ahoana ny fahafahanareo mandray an-tanana ny mamanay na ny papanay fa izahay aty an-tany lavitra dia ateriny le ray aman-dreny. Ankasitrana Ramatoa Sara, pasteur Sara Rakotson, nanaiky ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao na mpampafantatra misimisy kokoa mahakasika ny hoe ivitoerana fandraisana an-tanana ireny zokiolona ireny makasiraka tompoko. Sotra tompoko. Misedra olana amin'izao fotoana izao ny CIP-arina anandrano fambolena anandrano ankoatra ny fivaovany ny toetrandro sy ny haintany izay isany manova ny kalitaon'ny anandrano ankehitriny. Miakatra ihany koa ny vidin'ny akora fampiasaina amin'ny fambolena toy ny zezika sy ny DDT araky ny fanadidina natao tany amin'ireny tantsa mpamboly. Fanadidina entin'ny fitiny kolona. Efa ho 5 taona izao i Bonifasy no namboly anandrano teto Antananarivo. Nandritra izy amin'ny fotoana izany. Niova avokoa ireo fepetra amin'ny fambolena anandrano. Isany amin'izany toetry ny andro mandritra ireo vanim-potoana samihafa izay manova ny vokatra raha ny fanazavany. Isan'ny fepetra takina ny taninandro, rano miditra amin'ny tamboly ary ireo akora fampiasa. Manazava ity iray mpianakaviana fa ilaina fanaraha-maso akaiky ny fambolena. Fambolena zany raha ohatra hoe miasa ny tany ianao dia mamboly ianao afaka herinandro ianao herinandro mahery eo. Mandala ramolamina dia afaka androandro miava dia afaka tsy haiko amin'ny herinandro mahery kely mikarakara sisiny dia manao zezika sy DDT iny le lafo be tenenina amin'le fanazavana zany zay. Rano misy toerana tsisy rano, misy koa nefa misy rano tsy dia azo atao be rano izy tsy azo atao maina. Fikarakarana zany ny rano tsy maintsy mifangaro rano avy any amin'ny rano rehetra zany miasa daholo rehefa tonga ety. Tsisy rano tsy miasa ety zany misy rano maloto, misy rano madio. Fa tsy hoe maloto direct akory fa na madio direct. Mandanga izay laza hoe madio direct io na hoe maloto direct io fa mifangaro io rano zany. Zay mahatsara ny zavatra. Akoatra izany olana amin'ny fahalotoan'ny rano izany, isa manano sarotra amin'izao fotoana ny vidin'ireo akora fampiasa toy ny zezika sy ny DDT. Tafiakatra 4,000 ariary ankehitriny ny vidin'ny zezika raha toa ka 500 ariary izany tamin'ny folo taona lasa izany hoe nahitana elanelana 504 ariary. Raha ny DDT kosa 3,000 ariary ny litatra amin'izao fotoana. Raha toa ka 3,200 ariary ny litatra tamin'izany fotoana izay mahafaty antoka ireo tantsaha. Mianana ny ray miakatra eo amin'ny ray volana sy tapany no miakatra ny ray vala dia miakatra amin'ny alebiany sy ny toerana misy azy zany ny zezika sy ny DDT miady aminazy. Zany hoe raha ny tena tsara izany mba indroa misy zezika miakina misy toerany raha iny amin'ny toerana moramora ivarotana izy mba misy 500 000 400 000 ohatran'izay. Eo raha mivarotra 500 000 ianao zao efa manana masoko-karena any amin'ny 400 000 any masoko-karena satria le fambolena io jerena rano isan'andro indroa. Raha farany tsy misy ianao tsy maintsy mandalo indray mandeha ao anatin'ny ray andro. 4,000 ariary araka izany ny tombom-barotra azon'ireto tantsaha ny mampiakabokatra iray vala. Ho an'ny Bonifasy, ity fambolena ity no amelomana ireo zanany miisa 3 ary manana valana anandrano miisa 2 ny tenany. Raha tsy ahivina, isan'ny mitondra vokatsoa ho an'ny fahasalamana ny fihinanana anandrano izay ahitana otrikana maro toy ny fer, vitamine C ary ny vitamine A. Ireo mponina teny anivon'ny fokotany anaty hazo isotry lasora indraindro androany no nisitraka ny tsena karakaray ny vehivavy malagasy miara-miainga izay fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay natao ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Nilara Nefson.
mitaraina amin'ny fiakarany ny vidin'ny fitaovam-pianarana avokoa ireo ray aman-dreny mampiana-janaka amin'izao, indrindra ireo ray aman-dreny sahirana. Mbola maro amin'ireo ray aman-dreny no tsy mbola nividy ny fitaovam-pianaran'ny zanany antony sy ampy ny vola. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra, misy ny tsena izay ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM amin'ny fivarotana ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary, ka teny anaty azo isotro no nanaovana izany androany. Ny anatona koa hitako hoe misy fianana amin'ny any an-tsena sady le kaindry zareo koa hitako tsara le mazava tsara dia le linina mitsipoka tsara moramora le sitilo anandramako teo tena hitanao hoe mazava marena vao ny an-tsena teo fotsiny nahita ny fa ina maro dia jereo koa ty dia tonga dia nanontany dia hitako ena aloha teto any tsena any lafolafo carton chemise zao teo dimanjato dia misy 5 000 telonjato le vidin'le fourniture aloha fa ny tsara lalàna dia tena efa miakatra na dia efa hoe vakansa ary zay dia efa mividy an'le cahier dia efa nisy fiakarana fa amin'izao ngamba mety tena hoe miakatra be mihitsy amin'izao satria izay vakansa dia efa mividy fa raha oharina an'le eto aloha izany dia tena hoe mora mba hoe mahafonjy an'le majinika izany le eto dia izay mba hiazakazana amin'izay zavatra mbola tsy azo. Tamin'izay tamin'ny vakansa efa mividy mijery proteste tamin'ny tsara lalàna 10 ny ray fa zao mety efa miakatra ho afa efaka kitra mpianatra fa eto mba 10 mba mirary tsara mihitsy izay amin'ny fanampiana ny tetỳ tanàna satria betsaka mihitsy ny majinika mila fanampiana izay saotra betsaka. Maro amin'ireo ray aman-dreny no tonga nanjifa sy nanararaotra ny vidy izany nandritra ny hetsika izay hianataony ireo vehivavy malagasy miara-miainga mba hialana amin'ny fividianana fitaovana lafo kokoa ary mahazo fanomezana toy ny biskuit ireo izay mividy maro. Eto amin'ny fokotany anaty azo isotry atao anatin'ny distrika Antananarivo voalohany izay vehivavy malagasy miara-miainga mivarotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra. Raha ny fandehan'ny tsena androany dia tena hita hoe mavitrika ny olona satria sambany aloha izany izay vao nanao teto amin'ity Antananarivo voalohany ity dia hita hoe mavitrika ary mangataka ny famerenana an'ilay izy izany ny olona eto sy manodidina fotsy tamin'ny manodidina dia eto sady dia efa manao fanentanana fa ho antsika rehefa atao anatin'ny distrika Antananarivo voalohany dia amin'ny 3 septambra ny faradroboka eto amin'ny devant-ny fokotany anaty azo isotry. Akoatra ny teny anaty azo isotry nisy ihany koa fa ny hetsika androany teny amin'ny komuna Alasora sy ny komuna Akadimanga mbola hiteto faritra maro ny tsena ny VMMM ary tsy hijanona ratsy amin'ny volana septambra. Tsy mbola takatry fa efa mividina akamaroan'ireo ray aman-dreny mpianatra ny vidim-boky eto Madagasikara ny hita eny an-tsena manomboka amin'ny ray alina rary ireo boky fampiasa any amin'ireo kilasy ambany. Raha toka mahatratra tena amin'ny 5,4 alina mahery kosa ny boky ho an'ireo kilasy hafa. Daniela Minarsona mitondra antsika ny Cyprien zany. Tsy zakany fa efa mividin'ireo ray aman-dreny ny mpianatra ny vidim-boky fampiasa amin'ny tontolon'ny fampianarana amin'izao fotoana manoloana ny fiankaran'ny vidim-piainana. Vokany nahitana fianana manodidina ny 50 isanjato ireo mpanjifa ireo boky mpianarana tota eny amin'ireo toeram-pivarotana boky. Manampy izany ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fampiasana ireo tambazotra an-tserasera izay ahafahan'ny rehetra manao fikarohana. Raha ny fanadihadihana tao, ireo boky tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana fampiasan'ireo kilasy ambany hatreto no tena tadiavin'ny akamaroan'ny olona amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Fa tena fidiran'ny mpianatra dia tsy maintsy mividy amony ray aman-dreny dia sady mividy izy amin'ny moa izay maboky tota ny amidina ety dia sady manakalo zay no mividy amin'ny ankapobeny aloha ny tsy tena hita hoe fiakarana be satria izay koa zany hita hoe mitsinjo be amin'le satria raha tena marina zany le tontolona boky amin'izao fotoana io le efa somary miova amin'ny hoe amin'ny resaka amin'ny internet sy karazany fa misy boky tena tsy maintsy ilain'ny ankizy dia reny ihany no tena vidiny ety dia hita koa moa fahasaranany olona dia amin'ny ankapobeny tsy dia tena hoe miakatra be ahoana fa dia sika eo ihany. Amin'ny ankapobeny aloha le programam-panjakana ihany no tena be mitady. Hatreto aloha mbola tsy hita mihitsy le tena programany zay école fa le maxime aloha zany mbola misy mitady foana hatreto. Dia calcul sy français vidim-boky aloha mbola tsisy fiakarana izany mihitsy aloha hatreto. Mbola mijanona amin'ny prix en fond zay eto. Maxime zao lasa 65 eo vidiny. To de pousser amin'ny 100 000 eo. Etsy ankilany,
ho an'ny tranom-bokim-piangonana manokana nisy ny fitsinjovana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fitazomana ny vidiny mirary ireo boky. Ezahana mihitsy ny hoe ahoana ny afahana mifeha sy mitsinjo ireo mpanjifa eto amintsika sy mitana ireo mpanjifa efa mahazatra tsy any amin'ny vidiny tsony ihany koa ny jerevany olona fa na vidiny entana izay tena atao hoe mirary tokoa sady mitsinjo ny madinika no kalitaona entana dia mety ho an'rehetra mihitsy na dia ho ary ny fahasahiranana ny fitiavan-janaka te ampianatra dia mitombo le isan'ny tahampividy boky ho an'ny zanany boky vaovao io moa arakaraka ny fahefahany vidy. Nividy boky vaovao satria tsy ho anjanako moa ty fa ho an'ny zafikely satria vao hiditra hianatra ny ankizy dia aloha mba boky vaovao mena azy. Tsy misy ny fiakaran'ny vidim-boky fampiasa any ampianarana amin'ny ankapobeny. Ankoatra ny boky Maxime izay nosoratan'ny Ratoejanahary Maxime niakatra ho 4,2 izany ankehitriny raha toka 3,2 kosa teo aloha. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena antotantaratasy sokajina ho top secret maro no tratra tao amin'ny trano fonenany Donald Trump hoy ny FBI izay natanteraka ny fisavana tao an-trano manolana izany nilaza ny fitsarana any an-toerana fa isan'ny mety anenjehana azy amin'ireo tsangan-dravatra izao ny tsy fanajana ny loi américain sur l'espionnage. Fanaditana eo amin'ny sariny France 24. Mahery ny 30 ireo antota-taratasy sokajiana ho top secret nentin'ny filoha teo aloha Donald Trump nanaraka azy tany antokantrano tany Floride nandritra ny fialany tao amin'ny Maison Blanche araka ny fisavana no tanterahany FBI. Isan'ny vesatra anenjehana ity filoha teo aloha ity ny fanitsakitsana ny loi américain sur l'espionnage izay mifandraika indrindra amin'ny fiarovana sy ny fiandrianam-pirenena. Ity raharaha ity izay miteraka resabe any Etazonia amin'izao fotoana izao. Ho an'ny demokraty, ain'olona maro mamita hiraka manerina izao tontolo izao no ahina vokatry ny fivoahan'ireo antota-taratasy ireo. Ho an'ny republikanina, fanaparam-pahefana ataon'ny tonimpampanolalalana ambony izao mahazo an'i Donald Trump izao. Azo natao tsara hoy izy ireo nampiseho ny fahazahon-dalana anao ny fisavana ary nanao izany tampilaminana fa tsy nila fitaovam-pidiana mahery vaika toa endrika ara-matahora. Raha nambaran'i Donald Trump tsara pirina ary ambony ny fenitra tamin'ny fiarovan'ireo antota-taratasy ireo tao an-tokantranony fa tsy misy atahorana araka ny feoahely. Iny maresaka iraisam-pirenena iny tompo klasy tompo bafo no itsika malakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahako ianao tena tokantrano naraka ny vaovao hatramin'ny farany mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra samia ho tahinjanahary antsika jiaby. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.